Zay ny fa ny delegasion'ny banky iraisam-pirenena izay notarihan'i manam-pahaizana manokana makasika ny fiahiana ara-tsosialy no nitsidika andramatoa Joasy Raharisoa, minisitry ny mponina sy ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Isan'ny nibahatoerana tao anatin'ny fiaonana moa ny fiainona ny dingana na ihany koa ireo tanjona tanterahany minisitry. Tonga nanao fitsidiana ara-pomba fifanajana andramatoa Joasy Raharisoa Éléonore, minisitry ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy. Ny delegasion'ny banky iraisam-pirenena izay notarihan'i andramatoa Andrea Vermehren, manam-pahaizana mikasika ny fiahiana ara-tsosialy. Ny fiainona ny vinan'ny ministeran'ny mponina sy ny fisokafan'ny fiara-miasa eo aminy sy ny banky iraisam-pirenena. Io ny tena natondian'ity delegasion'ny mafonjy ity. Anisan'ny zavatra imasoan'ny asan'ny banky mondiale ny ady amin'ny fahantrana ary izay atao ministera koa moa dia mazava ho azy kasika ny fiahiana ara-tsosialy mponina dia izay ady amin'ny fahantrana izay ihany koa no tena imasoanay sy ho ataonay fanitondra raha. Raha ny resaka teto izay dia hita fa mifanojo fomba fijery amin'ny fiheverana hoe ny malagasy tsirairay dia tokony tena ao amin'ny tafiditra ao amin'ny ezaka fampandrosoana na amin'ny tombontsoa tokony ho raisiny na ihany koa amin'ny fandraisana anjara amin'izany fampandrosoana izany. Vao resaka teto ihany koa moa ireo fanampiana mety ho azon'ny zareo apetraka. Ny voalohany indrindra aloha fanampiana ara-teknika ao amin'ny fiche sectoriel maro samihafa ka anisan'izany mikasika ny fiahiana ara-tsosialy. Vao resaka teo koa ny famatsim-bola izay efa ataon'ny zareo amin'ny fidy eto moa ny tale jeneraly ny fidy miaradia amin'ny zareo izay efa betsaka ny ezaka vitan'ny zareo amin'ny fanomeza asa ny vahoaka sahirana ary tsy maintsy mbola hotohizana izany ary hatsaraina raha azo atao. Vao resaka teto ihany koa mety ho fiatraikany fanovana maro samihafa eo amin'ny fanatsarana ny toe-karena sy ny fampiasam-bola mpanjakana izay mety hisy fiantraikany any amin'ny efa mividy ny vahoaka ary efa ny fampiresahana teto hoe iarahana mijery ny fanarenana izay fa efa mividy ny vahoaka izay. Vao resaka teo amin'ny ministeran'ny mponina sy ny delegasion'ny banky iraisam-pirenena ny fanenanan'ny fahantrana. Nilaza ihany koa fa makatao tanteraka ny fahandarana asandramatoa Joasy Raharisoa Éléonore, minisitry ny mponina, ny fiahiana ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy, ny banky iraisam-pirenena ary voana ny anohana izany. Amin'ny herinandro avy izao dia isady atrikasa iarahandro tonta manantanteraka izay iompina indrindra amin'ny fiahiana ara-tsosialy.